Ny hita aloha zany andrany dia ny maly aloha zany ndraisin'Andriamatoa Andry Rajoelina ireo olona nidiran'andro zany raha ohatra hoe nidiram-pahoriana tam'le resaka Ambohimalaza iny, ary nampiseho teo moa izy ny alahelo sy ny fihetsiketsehana izay netiny tam'izany. Ho resahantsika iny. Ny androany koa ny sadeka koa zany iny koa plus ou moins hoe sokafana officiel amin'ny alalan'ny fitsidiana ny vazaha de sadeka na foara na tsy haiko ny filazan'izany teny tany Antananarivo zany Madagasikara sy ny karazany. Ny remarkako voalohany aloha dia zao hoe zany angamba no lazain'ny olona farany fa tena isy ilaza amiko angamba ray androany hoe tena tribaliste. Raha izay no ilazana anao hoe tribaliste satria miaro ny ary miady mihitsy ny isin'ny fitoviana eo amin'ny zanaky mifatra sy ny zanaky arivo, ary tsy afeniko hoe zanaky arivo pure porca tsy mifady kisoa, fa rehefa tonga ny Majunga mifady kisoa satria ny parent adoptifako mifady kisoa ary tsy maintsy ajaiko io. Fa tiako aseho mihitsy hoe merina avant-tout za. Kanefa dia mahita foana zany mibaribary hoe tena misy elle a beau être ministre du tourisme, la dame Dewa, le ministre du commerce moa zany dia tsy fantatra hoe fa za le risa gasy. Fa tena tonga dia hita be mihitsy zany le déséquilibre na angamba possible hoe tandrametaka ao anatin'le fanaovana an'le raharaha na fitantanana an'le raharaha. Amin'ny sary no hitanay fa zay tsy mahita ny na nareo tsy mahay mifidy sary koa. Mety nisy any tao fa mety 1, 2, 3. Le ambositra zao hitako dia ny député mihitsy mibata azy. Saorana angia député. Mety député hoe nandovola sa inona ny fandehany. Aniko na ny akamaroany ireto fianakaviana manamanjo noho ny raharaha fahatsiarovana ny tsinga erotaona mainty rehefa niona tamin'ny filohan'ny repoblika tety Avoloha. Maro tamin'izy ireo no tsy nieritreritra ny horaisin'ny ny filohan'ny repoblika. Tamoa zany aloha zao tena ohatrany tsy hitako izay lazaina satria ohatrany tsy naposiko le zava-nisy na ny zavatra hita na ny zavatra ny aina anaraka le tenako teo vao omaly arivo izay nandray antso hoe miantso anareo filoha dia tsy mahatra tampoka aminay an'le izy. Raha ny nambaran'ireo fianakaviana namoiavana no ity raharaha sampanana Amerika Sinina ity dia nizara tsy ambaratelo ny fanadihadiana tamin'izy ireo ny filohan'ny repoblika, antony nahazoana izy ireo antoka kokoa ny amin'ny zavaniseho marina. Oe, tena satria ny akety sekriera nasehony anay tena na dia mafy aza dia hita hoe tonitony ihany zany fo satria sekreta akety azy zany nasehony anay dia zava-dehibe aminay zany tompoko. Ataontsika hoe 85% aloha zany zao efa zava satria président zany mbola anaraka akaiky na ny tribunal na ninona dia miandra an'izany indray zany zay tompoko. Raha ny takaitra ny raharaha iny dia mbola mametraka ratra-po sy fikorotana ny fianakaviana ho an'ireo manamanjo, antony hiandrasana fatratra ny toy ny fanasaziana ireo navandoza.
tena miandry ary tena miandry mafy mihitsy zay a hoe izany tena navandoza zany akoatra zay fahafantarana zay efa fantatra ito eo de tena miandry zay satria ny antony a tena mafy be le fisarahana manaina ary efatra tena olona akaiky anisan'izany zanako vavitokana ny ravaviko a ny zodahako a ny zanaky ny zandriko a ary na de ireo zanaky ny zandriko kamboto ireo aza de tena lasa tsy ataoko hoe eta mavesatra fa tena miaina ao anatiny hoe isaky ny metsika kely de torana de velomany amin'ny dokotera no le ratrapo zany tompo. Noho izany rehetra izany dia isy ny tantsoroka omeny ny fanjakana ireo fianakaviana ny arambona rehetra raha ny nambara ny filohan'ny repoblika. Ny filohan'ny repoblika izay nampitony sy nampandry ny sain'ireo manamanjo tamin'ny fizarana tsy ambaratelo nanoloana azy ireo. Ny apahany ray manontolo amin'izany no zareko aminareo eto androany satria fantatro mihitsy fa mila aseho atsika hoe inona marina ny zavatra nitranga, mila fantaritsika inona marina ny tena zavatra nisy ary ny tompona andraikitra rehetrarehetra amin'izany dia izany teny aminareo fa tsy ho amelantsika fa tsy maintsy hojarevantsika zay zavatra rehetrarehetra mifandraika amin'ny sazy mety ho azony izy ireo. Ary misy oronan-tsary vitsivitsy eo zay moa teneniko hoe tsy tokony misy mitondra telefona ntsika satria misy secret ny enquête fa tsy tiako ianareo fianakaviana hitebiteby dia misy vidéo maromaro ato ho asehoko anareo rehefa avy eo ahafantaranareo inona marina ny zavatra nitranga ary inona marina natonga n'iny zavatra iny. Tsy nisy mipika izay fizarana tsy ambaratelo tety avoloana ndritra ny fionan'ny filohan'ny repoblika sy ny fianakaviana ireo namoy ainy no ny raharaha sampanana Amerika Sinina ity taorian'izay fampidirana azo mpanao kasety natrehina izay dia ireo fianakaviana manamanjo sy ny filoha irery sisa ny fampidinika teto amin'ny lapam-panjakana iavoloha. Tsy tokony ianaika ho zarazarain'ireo mpamendrofendro ny fianakavian'ny arambona tamin'ilay fanampozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza. Maro ireo antady fomba nanakorotanina tamin'ny toerana ity hoy Andry Rajoely androany teny Avoloha nandritra ny fihaonany tamin'ireo fianakavian'ny rehetra ny arambona tamin'ity tranga ity. Manaraka akaiky ny fivoaran'ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ihany koa i Andry Rajoely. Betsaka ny zavatra nolazainy no teneny tao anatin'ity raha ity. Betsaka ny manipulation, betsaka ny detarika antsika ity any amin'ny resaka izay vao maika mamendrofendro ary tsy tokony anaiko zarazaraina anatin'izany isika. Tena mpanatsokanareo misy marina lehibe izay hozaraiko aminareo androany satria ny zavatra tsy voazananareo dia manaraka akaiky anao raha. Ny marina tsy mba maty ary tsy azo afenina ka tsy maintsy ho fantatry ny rehetra ny avokatry ny fanadihadiana amin'ity raharaha Ambohimalaza ity izay efa nolazainy fa disadisa mpianakaviana nahatonga ny tranga na fahatolona mahery ny 30 teny Ambohimalaza. Ny ain'ny antso nataon'ireo fianakavian'ny arambona ihany koa i Andry Rajoely tao anatin'izay fotoan'izay ary hanome tohana ho an'ireo fianakaviany namoy ainy ny fitondram-panjakana. Aseho atsika inona marina ny zavatra nitranga, mila fantaritsika inona marina ny zavatra nisy. Fa tsy ho amelantsika fa tsy maintsy hojarevantsika zay zavatra rehetra mifandraika amin'ny sazy mety ho azony izy ireo. Zay ny voalohany. Ny raiso izay tebiteby mety iainana ohatrany ihany koa. Ary tsara ihany koa ny alahelo zay misy ao aminareo avy. Noho izany dia misy accompagnement zavatra ho ataontsika ao anatin'izany inona zavatra hojarevantsika mba ahafahana miatrika. Efa ela no niandry ny fihaonana tamin'ny Andry Rajoely ireto fianakavian'ny namoy ainy tamin'ny fanampozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza ity. Isany nanaovan'izy ireo antso ny tokony hijerena akaiky ireo kamboty sy manam-tena izay mbola ao anatin'ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ka isany miandry ny fivoahany tena marina ireto fianakaviana ireto. Lozany iray tampoka mbola maraha efa mivoaka ny hôpitaly dia very miditra indray
jereva na tsirairay azy zany tena nitsoto président eto eo koa hoe naleray aman-dreny lozanjanaka hoe mbola mafy be zany le nahazo any dia ohatra hoe mila eso dia mila fanampiana resaka psykôlôzia fotsiny ohatra tena satria ny akety sekriera nasehoany anay tena na dia mafy aza dia hita hoe tonitony ihany zany fo satria ny sekreta akety azy zany nasehoany anay dia zava-dehibe aminay zany tompony fanasaziana farany izay enjana no angatahany renininom-bana ho andreo navandoza na tonga ity fahafatesan'olona mahery ny telopolo teny Amboamalaza ity. Zay foana moa zany naverina tsy hoe tsy mihena marina fa araka le teniko teo fa nisy koa ny fanampom-baovao voarainay hoe zao tena zava-misy fa inonay fa hitohy foana fa marina sy ny fanasasiana enjana zay tena navita amin'le famonoana satria araka naveriko foana hoe sarobidy aminay ny enjanakay zaza roa ao anatin'ny ray volana zaza nietreretina hoe efa andry ankinanao amin'ny fahateranao zanaka anankiroa efa mianatra tsara efa niezaka ianao na mpianatra niezaka ianao atafita nefa lava ray ohatra dia izay hoe mankasitraka indrindra na tsy napozina ihany ary le izy dia